Sehatra sosialy no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity mitoy ny fanampihana ara-tsosialy tanterahan'ny ekipa Andramatoa Voangy Régional Mampianina vadiny filoham-pirenena ankehitriny farany teo dia ireo manana fahasembanana atao amin'ny faritra Vakinankaratra no nahazo ny anjara. Fanomezana nahitana vary 5 gony, menaka iray baoritra, sardine iray baoritra ary kahie 700 no natolotry ny ekipa Andramatoa Voangy Régional Mampianina ny fikambanana Simbana ao Vakinankaratra sahan'ny ny association religieuse trinitaire de Valencia tetsy amin'ny lampam-panjakana tetsy Ambotsorohitra no nanatanterahana ny lanonana fanolorana ny fanomezana. Fandraisana anjara anampiana ny fikambanana amin'ny fanatanterahana ny fiaraha-misakafo Noely izay kasaina ho totosaina amin'ny sabotsy izao ity fanomezana ity. Ny tena andraikitray moa zany dia mikarakara an'ireo manana zazakam-boty izahay, manana sekoly ihany koa izahay ao an-toerana. Ny tena andraikitanay amin'ilay ao anatin'ilay sekoly zany ilay ankizy mahantra ny tena prioritaire aloha satria ireny no hita hoe betsaka zany manodidina fotsiny eny amin'izao ordure dia ireny zany no entanina ny ray aman-dreny hoe mampidirina ampianarana ireny satria tsy afaka mifaninana amin'ilay zanaky ny afaka mandoa saram-pianarana ireny. Dia betsaka ao anatin'ny mpianatra zany no mianatra maimai-poana ao anatin'ny sekoly fa tsy mandoa izy na fourniture scolaire na écolage afa-tsy ny hoe ny tenue sy ny zavatra vitsivitsy ihany zany sisa ny tena hoe anetanana ny ray aman-dreny mba handraisana andraikitra satria sady fampianarana ny ray aman-dreny andray andraikitra ihany koa no fanabeazana an'ilay zaza. Dia akoatra ny sekoly moa zany manana maternité izahay sy dispensaire. Ankizy 700 ao amin'ny Taniketsa hatramin'ny kilasy fahatelo ny sahan'ny association religieuse trinitaire de Valencia ao amin'ny sekoly Notre-Dame du Bon Remède ka ny 500 amin'ireo dia tena mahantra ka raisiny an-tanana mamay-poana. Ety ampamaranana ny fampahalalam-baovao tombola sy tompoko vavy dia tsara ny mamerina amintsika ary mamintina ihany koa fa dia totosany hariva teo zany ny andihan'ny fahatelo tao anatin'ny fampihavanam-pirenena no karakarain'ny FFKM nandraisany ireo filoham-panjakana 5 mirala anjara. Araka izany tao anatin'ny fandiniana ny fanontaniana 3 napetraka tamin'izy ireo dia samy ny aika izy 5 mirala ireto fa maro ny lesoka ary ny voka-dratsy izay nateraka amin'ny fizarazarana ary dia misy moa ny dingana manaraka ao amin'ity fampihavanam-pirenena karakarain'ny FFKM ity hitatra hatrany amin'ny faritra izany ary dia hoentina amin'ny fotoana manaraka ihany ny makasika izay tao anatin'ny fanambarana no nahafantarana ireo rehetra ireo dia taorinan'izay ihany koa dia nisy ny fampahafantarana tamin'ny mpanao gazety na ihany koa ny conférence de presse ny karakarain'ny Mapara niaraka tamin'Andriamatoa Andrajoelina teny amin'ny Carleton Nosy teny izay no makasika an'iny fa dia hifaritretany koa ny fampahalalam-baovao antsika tokolasy topoko vavy isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mifamehy fotoana antsika amin'ny andro manaraka velomato.